tolotry ny ACM radio anareo zao Kizitimbelona. Fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoratan'i Tojo Raymond na Rayane. Ho velo amin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Irina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Mandray feo sy mandrindra ra teknika Mamy Arvony, Manatontosa Nanja Razafindrakoto. Tena marina latsaka hatramin'ny tsy tokony ho latsaka marina. Fa maona maivana koa aloha le renina Antsia. Ohatran'ireny hoe tsy misy zava-patatro reny mihitsy kosa vera nga amin'le WC fossé optique aminy. Gravy fa iny ve zany tsy maintsy horafozako. Tena izy mihitsy raha nga le ramatoa vavana be iray buste amiko iny fa tadidiko tsara. Izy ny tsy mahatadidy ahita tsara alarotsonga. Tahak'izay ihany aho mba nanao metimety dia mba najainy fa tsy zao na mivoaka amin'ny tony avy ary very mifatsiaiko. Vity ty natao fa aleo sotomina amin'izay ty tady kely ty voan'ny rano fa tsy fa ahoana koa reto izy ny tsy mety lasy tsy mivadibadika ohatry ny mofo baolina endasina anaty lapoaly fotsiny rety izy mariny. Ny rano kosa nety izy zara raha mandeha sao dia ty tady ty koarany tsy voasitona mafy dia tsy mandeha tsara le izy. Raso hoe nefa miongotra araka ny lazainy Nancy eo ty ka ho loza. Aleo sotomina moramora ivoahan'ny rano tsikelikely. Mahakamoranga zany le ranoko moa mandeha mora ka tsy mahalevona le izy akory. Taraika ato marina tsy ho ataon'le ramatoa iny mahita eo amin'ity zavatra tsy levony ty. Tsy mivoaka tsony ny rano fa simbako ve ty sotonina fa tsy misy rano mivoaka tsony. Maty andro any. Janona n'le tsongonareo antiny firy eo amin'ny WC ao marina tsy ohatry reny mandatsaka vato reny. Efa tamin'ny 7 minitra tao zao tsy mivoaka ihany nefa efa misivy sasany. Sao dia marary kosa ny kibondrineny ary sao dia mba olona manana retina na marary lava koa ary ty hoentinareo ka hanahirana anareo indray raha tsy poseptika ny WC antsika fa le gasigasy reny dia efa nteny aho hoe sao dia mba latsaka ao amin'ny WC eo. Ny entony koa moa raisina ny ihany daholo izay mitranga. Andao dondonao fa sao sanatria maninao izy roneny Ty dia asay vao mivoaka ao fa taizany mbola misy hoe adiny firy ve ao ihany ka mety tsy salama araky ny lazainy Nancy kosa ngizy raha matoe. Ka dodono ivoaka ao. Mba iandondonako azy fa ory le kely ty fa vato
ve ny alatsaka ao sa vino adiny firy ao foana e. Virginia, ianao ty ho a? Ka iza mahalala raha mifokarongony ataon'iny ao dia izay no hijanona ny ela be ao. Ny olona modi-bonaika ohatr'ireny mantsy misotro na mifoka miafina fa tandremo a. Aleo izy tondony koroneny a. Chango, ça va ela ao? Savava fa misy olana be ange ato e. Rehefa za zany dia tsy valian'ilay kely io mihitsy. Lasa matahotra anareo izy dia aleony manginy. Inona lesy ny olanao? Atsasakadiny mahery nge lany tao e. Tsy mety lasa nge le izy ato e. Mandeha mora kely ny rano dia tsy levony le izy. Voaly tsy tao fa tsy maninona zany a. Tony moa zany dia tsy ho matotra mihitsy ohatry ny zazakely. Mivoato ary tsango dia tondrahana amin'ny sofanondrahana azy io a. Fahasalama ve aloha ihan'io fa sao dia hanahirana anay eto a. Ie, salama ka. Ny sasana tsara tamin'ny savony ny tanana. Neny a. Neny a inona foana ihany nendry e. Olona avy ao amin'ny WC tsy ho tenenina raha efa ny sasana ty. Efa ny sasako tsara ny tanako tompoko. Za aloha dia tsoriko a. Fa za tsy tia ary tsy mila olona vorehetretra. Fa zao mahakasika ny rahanareo. Efa nidiniko izay mivady fa tsy maintsy ho vitaina aingana mialoha ny fiterahana ny rahanareo. Ovina koa tsika senao nidinika an'izany? Sy atao voatriny hoe efa nidinika an'izany sika e. Ka na nidinika na tsy nidinika an'izany koa ary sika ny raharahany zareo tsy maintsy vitaina aloha fa tsy hanalabaраbatana hoe efa miteraka vao atao raharaha. Tsy hitako ny olana ny amin'izany fa firifiry ary ny an'olona efa teraka vao miroso amin'ny raharaha. Io mahay makiasy tsy misy fiaraha-midinika io ihany mahavoanao. Tokony antaninao izay tokony ho ataony fa tsy ianao daholo nandeha andamina amin'ny programany ihany. Mangina ianao. Raha ny tian'ireo nga isy raharaha ho atao izany fa dia hanao tokantrano maso eny foana. Noho izany dia mila apetrahantsika hoe atao ny raharaha ary na mety na tsy mety aminao koa izany dia izay ny tsy maintsy atao. Ianao ve moa azy ifampiresahana fa dia tsy maintsy hoe izay tianao foana natao e. Izay mety no atao fa tsy hoe izay tiako e. Ka ny hevitrao foana ny heverinao fa mety e. Fa za aloha tsoriko ry zareo fa karazany mijinjany tsy nafafy a. Nefa dia tadiavinareo terena sahady roso amin'ny raharaha. Chong, finina izany ny dikan'ilay hoe mijinjany tsy nafafy. dia gaga aminy koa ary neny a. Tsy efa niteny tamiko kosa ve la hoe vonona ny ainambady ahy e. Izay nge ny antontondrako an'ny lataty e. Tonga eto ela dia mitady hivadila sy teniteny foana fotsiny indray. Za nge manaiky ho rain-janakao e. Ohatra ny hafahafa mihitsy ny fomba firesakareo a. Inona ny dikan'ilay hoe za manaiky ho rainy. Fa sao dia tsy ianao ary ny rainy io zazy io. Izy ndraindry neny fa asa izay tena ao andohany ao a. Tsy dia tsy fa aleo tsorona ny mariny e. Tsy zanako io. Na ny fanoroka teo amin'ny molotra indray mandeha aza mbola tsy nataonay. Vita ny bizotakolaka sy kalain-kalain fotsiny hatreto. Asa rehefa tena ho atokantrano angamba vao mba azo an'izany oroka mamy zany. Chong, lazao amin'ny zareo aingana hoe diso izany. Ka izany ny zava-misy fa aleo ho fantatra ry zareo e. Ohatry ny hoe ny tena mantsy ny tena tsy misaina sy manaonao foana. Ianao no tokony milaza amin'ny zareo an'izay tena rainy ho zazy io. Tsory amin'ny mariny e. Ahoana izany ry Nancy a? Ahoana ho azany? Olo-kafa ny rain-janako fa tsy izy ry neny a. Loza ny afitsoko reto zazy reto rery lanitra. Dia iza izany ny rain'io? Iza ho any rain'io? Manontany ianareo nge izahay e. Tsy haiko fa zany bosiko zany.
amiko aingana hoe izy zany Bosco zany. Iza ho azy zany a manontany andringa Nancy e. Andray ry lanitra ny atao ity zazy ity fa tsy mamaly mihitsy e. Zany izy raha atao ty fa inoy efa tratrako ny resaka tamin'ny Nancy le Bosco fa tena bandy ambotin'olona. Za gaka ny antony nahazaka ny zanatsika fa de olona tsy miraharaha fiainana nefa ny paoziny e. Andriamanitra anao. Potika no avy ny zanakao raha izany ny vadiny. Aleo mieritreritra an'le Tito zay iny. Fa fatatrao ka izany de tsy nilazainao tamiko. Nareo tsina tsy mba ifampiresana amlamina ko aiza nso afeninay. Mila miona amin'izany Bosco zany a. Ndana miona amin'ny raha te ila raha. Angamba de otsindroniny amin'ny antsa ianao raha dizidiziny zava-mahadomely ihany izy. Io misy antsonga efa vonany apakatra anjanako ako tsy lampo tsy tany ny tadiavina. De ahoana zany Nancy a? Efa zany lazainy dady zandry neny a. Zay ne le fitenenana anareo foana hoe fianarana aloha ifatohane. Fianarana aloha ifatohane. Fianarana aloha ifatohane. Leo be a. Rehefa mba vita amin'ny fianarana vao misafidy olona matotra afaka ifanohana amin'ny fiainana. Impirina fianarana zany. Ny anareo fianarana tsy mivitaina. Ny olona nerana jiola amboto. Ny olona mba nasolo azy koa ty tsy mahafantatra izay bisy ba amin'ny fiainana fa izay asiany tongony aza tsy fantany. Fa ho any anina aloha lazao tsara izay ao am-pony anina hoe ty sa tsy tiany zanaka ianina fa tsy ao aorianao vao ifandaja. Tiako izy tompoko. Inona no antony? Satria izy tiako. Antanina ny antony itiavana azy ony dia hoe satria izy tiako. Raha tsy misy aloha io zazy io marina mafy raha anaiky ny fiarahanareo a. Ary ahoana ny amin'io zazy io? Aza donoina fa misy an'io ao an-kibony a. So hoe ny renina ny tiako fa ny zanany tsy tiako. Ka ty sa tsy tia io zazy io ihany. Hianatra sy hiezaka ity azy a. Fa hianatra sy hiezaka ahoana e? Mila fitiavana avy aminao io zazy io rehefa teraka eo fa tsy misy an'izany hoe hianatra sy hiezaka zany. Ka tsisy mahadiso ny teny kosa rehefa izy ary zany efa hiezaka ity azy e. Efa zava-dehibe zay tenin'izay. Izy nge teny honety e. Ianao tsy miteny fa vola baoritra. Angamba tsy fenao ny tompony teny ato an-tanàna. Zao nefa aritsonga. Afozy Nancy raha tsy itian'io zaza ao an-kibony io ianao. Ary afozy koa izy raha tsy anaiky ianao ny anatanterahana ny raharahanareo mielo ny aterahany. Eritrereto tsara aloha izay. Dao Nancy aloha etsena fa atoandro ny andro a. Zay trongy eo amin'ny dady eo aloha zany lahy. Sao dia tokony hody aloha zange. Tsy sakafo zany. Sa zao sady dia hiavinavina aminay. Le raha matoty raha mandinika mihitsy vao miteny. Mba mety misy mamaky azy ny tanànany any ohatra ka dia mba andeha izy re. Tsisy an'izany. Mijanona eo misakafo. Matona ka ty androany dia efa nahafoy izay zavatra tao any. Ny resaka koa mbola tsy tapitra raha teo. Miandry eo ianao. Ahoana le tsoritsonga? Tsy ahoana tompoko. Tokoa vonona zany lahy zao. Amin'inona izay tompoko? Anabady ny lektsy fa nareo roa marina ve aloha tena afaka ty a? Sao maty tsy mifamaly amin'ny fitiavanareo ka olana ao an-tokantrano a? Tsy haiko loatra tompoko fa za fotsiny tena tia azy. Efa zava-dehibe hoe tia azy lahy. Enjana mantsy ny azo ny zanakay raha hiaraka amin'ny tovolahy tsy tia azy akory. Fa ny vehivavy indray na tsy tia ary ny voalohany tia ho azy eny ihany rehefa mahay maneho fitiavana aminy. Ay Indre tsara fotsiny nareo roa dia maiza mifankatia dia maiza koa mibanjina no avy
mianara mikarataka fa mifanambadiana tsy vitany bizo marina fa tena mbola tanora lahy nefa na zany aza mila misikina satria hiditra misehitry ny tokantrano indrindra hitaiza siana be zaza azo lava zany sa tsy marina zany zay lahy marina zany lesy oay marina zany tompoko mantsy dada letsy itsona fa efa mpianaka ange zany tsika zao marina zany tompoko fa azafady misy zavatra kely eo amin'ny tarihanao avy misy ina letsy taindelo oay misaotra letsy tsy nijerinarina tava fa baraka amin'ny lahy letsy andeha anasa tare aloha letsy tsy manambady anina sy ve zany azoko atao tsara ny manda fa ny zazangetsy tsy misy azondry zareo atao amiko mihitsy eo dia ahoana nefa zany ny aminay izy tiako fa tia zaza ho akibon'izay tsy ahakosy ny fianarana moa iny tsy hita be ny any sady mankaleoka na janona aza maninona tsy manambola amin'ny tanan'izay fianarana zany koa hovadiko any ranganany sy dia izay lalany any lalany dia hody any an-tanàna aloha zany hiresaka amin'ny dada sy mama aloha tsy maintsy hoe reo biby fiompo kely any an-tanàna zany no amidy amin'ny tanany rara hiresaka aminansia dia rahampitso ihany dia mandeha mavesabesatra be zany rabofy teraha ty aron'ity hoentinay fa ohatrany sahirana be nareo mba iariso atsoko vonjeo eo vinona koa ary zany kozinareo zany fangato samy mamitsy ny fahitanareo mipozinaay ka manaraka raha eo nefa dia tsoko vonjeo eo tsy lamboto tsy mahay miaina nareo mitsara ivelany mihitsy ny olana aminareo tony za koa ange mety tsy fantatrareo dia izay no antony anolianareo anay asa manaraka eo ianina lasy anina mandeha any fa tsy misy tokony afantarako any anina mihitsy koa rabofy fa tsy nikozinina ansianareo ve le kozy fisy ianina amin'ny mahafantatra anjanako ohatray fatatsika tsara ohatra amposintsika izy na vitatsika zaza amin'ilay be mitovy amintsika mihitsy ary any anaty kibony fa ianina zany le bosiko any zay fantatrao amin'izay aleo atonga dia hiaraka aminareo mihitsy dia atao ny dinidinika zao mantsy ny tenanay vao tapa-kevitra tonga dia ataontsika ravaky ny tokantrano mihitsy amin'izay izy ny alika enjehana ary tia ny zanako ampanambadiako any anina na hivadika lanitra aza ny tany tsy olambotony olona ohatr'izao dia ho ampiarahako amin'ny zanako aza ilikilika rabofy ny ondrobotry fa zay anao kampana ange tsy ho kobonareo so anenina eo nareo tsy nampiaraka anay raha tafatapika eo zay jakopotindray mandeha motsy ange dia ampiova amin'ny fiainantsika tapoka fa oka hitandrina kely koziko aminao tsara rabofy fa tsika ko tonga dia mamely be any amina resaka adina koa fa tsika manana akoho milay be sady taranaka morisy anina tsipaka be zany fa tandremo raha mpanao filmy zany tonga dia ohatrandry jetli ireny fa ny vola ampidirin'le ry amintsika isan-kerinandro tonga dia tsy misangy ampanofaina fotsiny zany dia fa savahany fiainana ary mandeha
aleoko mandeha fa tsy resaka amin'ny adala zamba mihitsy ny zanako niaraka tamin'ny tony. Ohatray tsika mahay mampirevy be ka izy ny tsotsamba amin'ny fitiavana tsika. Tsika zany tonga de larana voalohany any anaty fanehoam-pitiavany. Fitana tsika fitafiny izy, hoentintsika amin'ny fety foana izy, hoentina amin'ny sakafo matetika any amin'ny resto izy, fitanantsika fonina raitra sy ny sisa izy. Tsy mbola le fonina amin'ilay be mifiditsika iny zao no ampiasainy any. Hay, fa tany amin'ny alina zany ny telefonina lazainy fahitany iny. Taty amintsika iny fa tsy misy hoe hitan'izany fiainana efa sarotro ty ve rabovy dia isy anary fonina ohatran'ireny fotsiny tamin'iny azony ny rahana ny ano kahasambarana voalohany ka nazahoana n'le papozy any akibony any. Le tsy lamboton'olona tsy vaniny tony. Tambatambazy ny anina tamin'ny telefonina zany ny zanako dia noararotiny anina. Ny elika rabovy ny jambany taolana fa ny olona jambany boby fa ny vidiny ny foana iny angeka azotsika tamin'ny vidina zanaka kopiady ray fotsiny rabovy. Eritrereto hoe zanany ray fotsiny ho nefa ny zanaka kopiaditsika hoy nareo efa firy. Etsika ny koa tonga dia tsy ampivadiko amin'ny tony akoho gasigasinareo tonga tonga dia amin'le raspira mihitsy dia mamoaka raspiry. Raha ny fitendry le vendrana fa tsy nandia fianarana koa hoe tony e. Rehefa azonao rabofy ny tianay kozina dia izay fa manambaka olona nandia fianarana ny aty fa oketsy. Voatsika ireny any anatina ketrika fa tsika ny tena tompony io. Tsika nge ho arabofy mamely be any anatina sera fa mody jerena ohatr'izao fotsiny. Tsy miraran'izay sera ny anina any fa ny zanako aza elingelenina tsondry le tsy lamboto laty so dia anenina re rabofy kozy. Ny problema aminareo lehibe amin'izao rehefa hoe tirevy kely le bandy dia hoe tsy lamboto. So dia ho sendra amin'ny bandy modi-bonaika any zay vao taitra tsy lamboto tsy lamboto. Fa lehilahy masina indray zany ny tokony antsoina ny anina amin'ny fomba fiteny sy fitafy ny anina sy ny asan'ny anina sy ny zavatra foany anina. Rabofy dino ihany aloha fa ny boby angeny ozatry ny fiainany ary na ny siny tsy mirevy bandy tsy manana boby fa koziko tsara fatatsika tsara izy by. Tenanay ihany ny mety amin'iny satria ny tenanay possible azo boby isan'andro any anatina ramito, babi, biara sy ny sisitsika tonga dia tsy azo ataony ininona ho ka raha 500,000 zany tsy ampialaitsika ray andro niofan'ny akohotsika efa 4 million isan-kerinandro manginy fotsiny. Na manana trano sy arena be sy ninona azy ihany na averiko ihany fa ny zanako tsy ampanambadiako ny anina mandrakizay mazava ary lasa amin'izay ihany na mandeha any. Surasura renao hoe tsika koa tsy manampy tamin'izany fa tsika ara ny tokony tambatambazana. Tsy misy ilanazy sady hitanitsy hoe tsy misy atokona fa ny ambony be diabe sady resaka loka ny ambona otrika ny fiainan-janako raha ino no vady aleko mijery an'le trongona dia somary midorororo ary zay mianana ihany rehefa mandehadia an-dalana ry anina zany dononao indray zany ny diso ohatray fa za indray zany ny diso amin'ny anina dia ianahany eo aloha koko aizany tsy ho voatonako tsy fidiny efa fantatra fa ety amin'ny lalam-bahoaka sika ka tokony ho malina foana hoe misy olona mba maika ao arianantsika ao zara ny anina raha tsy naratra voatona teo. Allô? Kaiza nataonareo lista noara
ihany no ampiasaina. Zaza elingelenina tsony ry Bosco. Nahoana moa ty telefony ty tsy ampiasaiko? Mianina ary tsy mahavidy ny fanararotana natao aka na azoko zaza tsy fidiny. Efa navoko andriny iny fa izay le tsiraraina mihitsy ny mampalahelo anay e. Ka zaho tsy mila intsony. Mazava. Izako ary ny kokona mahavariana nareo any ny tonga dia sahanareo no mitsibaka anay e. Tsy misy ho avy antenaina aminao ry Bosco. Hoadray ho ary fa manana boby betsaka noho ny tena anay nga le any. Vola azo androany dia ritra rampitso. Olona tsy mieritreritra ny ho avy. Sady za tsy mila volan-doka. Nefa dia io ngeny nampirevenanareo tamin'izany e. Fininaro ny mahazo anareo e. Aza mifanelingely intsony fotsiny. Tapitra. Tonga dia soloko ano mihitsy ty puce ty. Dia izay zairina ny siny tany a. Tsy mahata dada sy mama fa mankasitraka ny fiarahantsika. Tsy nolazainao taminy nefa hoe tsy anao ny zaza atao kipoko Non ka. Afaka ray volana hoana ry zareo vonona iseho aty fampidinika mahakasika ny raharaha. Mety izany e. Ary ino reto mitakoritsika reto? Sa ilozana mi'fo sa eto dia mingonongonona moramora ohatry ny lalomanga? Tsy mitakoritsika izay ry neny fa miresaka mahakasika ny raranay Dia hoe maninona hono? Fa vetivety aloha mba azo fikarakarana akory tsongy le vatana fa aza dia mangorerarera fitafy ohatr'izao foana. Ny fomba fitafinareo sanatria ohatr'ireny olona efa tamin'ny taona 70 ireny. Ny vadiko aza mahay mitafy. Mba jereo amin'ny fitaratra koa nge volona areo hoe tsy haiko hoe vola etezana ve ny tsy takatra sa hakamona kany amin'ny mpanety tsotro izao. Ny volokoronareo moa amin'izany mitsipalapalaka tsy mahay mipetraka any anaty lavakorona any. Mahakamina ny mijery azy ary. Eo fa ho jerenay miaraka mahakasika an'izany rehetra izany fa mipetraha aloha neny. Akoatr'izay dia efa mitadiavy ianao zavatra atao fa tsy ampitombo ny kapoaka ato fotsiny. Tsy hanatavy anareo akory no ataonay mivady fa aloha dia an'zava-deny aty amboalohany. Fantany re izany ry neny fa mba mipetraha aloha ianao. Ary ahoana marina izany ny amin'io zaza ho akibondry io aloha e. 4 volana izy io izao. Andray 3 volana amin'ny herinandro. Dia efa makany amin'ny mpitsabo matetika manara-maso ny fahasalamany sa izany andrasana hiteny hoe manatona mpitsabo? Makany ihany fa tsy matetika. Dia roviana ny mieritreritra ny hoany indray. Tsy hoe makany indray mandeha nety izy fa mila raha maso ny fahasalamany io zaza io e. Kely tiraka tsy maintsy misahirana. Miandro ny boursa-ny trano farany anay akato izao izay dia... Andray rery lanitro. Ianteheranareo amin'ny boursa kely izany ny fahasalamany io zaza io. Aza tsy mahay mikalkulina ihany ho amin'ny fiainana. Izao boursa tsy ampirahety izao akory no andrasana. Ka hitanao ihany angefa mbola tsy misy fidiram-bola izay ry neny. Zara aza aloha misy an'izay boursa farany izay anaovana eko. Loza ray, loza roa, loza telo rety raha olombelona. Izay ane ny olana aminareo tanora tsy mikady fiainana mahanaonao foana toytony. Izao ny zaza no mizaka ny fandehananareo anjambany amin'ny fiainana. Miteny tsara izay ry tsonga. Aza tsy mitady asa nefa dia hijaly ireo vady aman-janakao ireo e. Efa miezaka mitady izay mifanaraka amin'izay diplôma ndray izy ry neny. Fa nareo reto ve adaly? Première année ary tsy vita ka asa mifanaraka amin'ny diplôma inona no andrasana eo? Diplôma na baka ange izany no ananany e. Iavonavokasa amin'izay diplôma na baka. Ataovy ry anina izay asa hitam-bola na manao dokera ary fa tsy hamelona olona telo ato ho azy izay Ny fiainanay ary ty efa mila tsy ho vitanay. Na izany kosa aza ry neny anala bara-batana sy anala baraka antsika ve izy Tena hoe dokera mihitsy kosa ve? Ohatray,
raha izay no mahavelanareo ry anona maninona ny fidonananana-poana mahamenatra ary hitarika an'io anao tao foana sady eritreritry ny anao inona amin'ity diplôma na baka ho olona manana lisansa sy maîtrise aza chômeur. dia zao ve zary neny zao ny ajanareo dia dokera mihitsy ve no ataony tranga tsy mety koa izany fa tena menatra marina tony mana tena asa tsara nefa kamo velona tamin'ny mianatra maika ery ny anao mifanao mpivady na mety na tsy mety amin'ny saindry rehefa tsy mbola mahita asa sahazazy izy tsy maintsy manao dokera fa zao amboariny programa dia asaivo tonga ty amin'izay ny ray aman-dreninao dia midinika ny amin'ny rarahanareo amin'izay fa iseho be ihany ty kibonjanakay tsy mety aminay ray aman-dreniny kosa aloha le mitaribady tsy lasa mbody ondry efa niresaka tamin'ny zareo aho fa amin'ny tapa-bolana ry zareo ho avy dia ahoana izany ny amin'ny volana tanterahana ny raharaha fa ihany na ry ty tsy anasa miala tsiny aloha fa tsy izay mihitsy ny anteheranareo amin'izany eo so hoe eo ny ray aman-dreninao sy anampy fiainanay ary efa mila tsy ho vitanay efa mifampiresaka tamin'ny dada sy mamaka fa ho amidy ny omboka ray dia le ombo matavy ray indray no ataontsika loaka dia ampianofana espasy ve le sy vidina omby ray zay ny anareo princesse miaingitraingitra izay espasy aza manantena an'izany amin'ity tsy fananam-bola mihitsy aloha ny tokotany io malalaka dia goelaka sy planche amin'ny miady eo fa aza manantena tsy mety kosa ny goelaka izany ry neny tsy miaingitraingitra raha miteny hoe any amin'ny espasy fa mba tokony anaraka fivoarantsika dia tokony makapaka sary matianina sy mpanafana lanonana ihany koa tony efa zatra fiainana tsy misy calcul fa maika ny andany vola tsy atanana akory mitadiava vola aingana raha te hanofa espasy sy akapaka sary matianina sy ny sisy izany ka ny namako kosa verina ny tany amin'ny espasy daholo no natao ny rarahana dia nay izany aiza no atao raha araka ny eritreritry neny tsy namana ary kalan'ny ty no ifaninanana fa miankina amin'ny vola tanana ihany io rehefa menatra ary dia aza misy asaina izy goelaka ny tsy maintsy hiady eo na tindry na tsy tindry sisikazo le mora be reny ny vidiana dia atao seza sy latabatra eo dia samy vita andray kosa ry neny ino nataonao eto ambavadina eto aninona eto moa izany ny tenanay raha tsy mitady anareo ka ary efa mitomby ihany izany mpapozintsika ho akibonao izany ndehany ianao mandeha any fa tsy misy hoe mpapozintsika kalma sao dia tsipaka tsy lera amin'ny antezerareo dia izy ary aleo aloha safoko kely ny zanantsika pisoa mbay lejilambotola ty antsoko dadanay raha tsy mandeha eo ianao atso fa tonga dia izy no isantatra nyity anty tsara tare maranitra tsara ity bosco fa ataonao iny ny antsy amin'ny tana izay sakana amin'ny fiarahantsika bosco tsika nge efa ny saraka ka mbola ina ary ny ataonao aty tsy mbola ny saraka izany tsika dizina be mibandy le indray andro iny fa tadidiko tsara mbola tsy miteny mihitsy nefa ny tenanay hoe hisaraka nareo nitezitra ary nilaza fa nanenina ka nandeha ka tsy afaka miaraka aminao tsony bosco satria efa miaraka amintsongy fantatronga izy adversera verianina tsy fatarina zao sarao avetrany iny bandy iny dia ndaotsika hiaraka raha tsy izany samy vitaiko nareo velova ianao sy niredoredonao midiratyraha safa ataon'ny alikany mahavokato hitanao tsara ny aminoko anareo esiko raha tsy tany tsy misy lalàna izy tiako bobi iny avielahy ahoana zoky voalohany za tsy zokony lahy oay azafady ary zandry ary tsy zandry ny lahy koa tsy azoko mihitsy koa ianao finona ny tena tsy azony lahy zany
Fitsory ny vozona akanjoko feno ve adaly e. Iny alony lahy adala avany an-trano langa sa ka tsy azoko angeny tiana ho atongavana zoky e. misara ela amina ansira tsy toafaty ok fa fitsory ny vozona akanjoko e. adala ka mela ny latsony tonga ela de fitaiko eto androany lakolakoko amin'ny tontondro sy dakaloha zay vo tsatotsatoako amin'ity antsy maranitra ty amty fona rangazy zoky efa oety tena lavo atratrale tontondro mafy tamin'ny kiboko tena vatin'le adalalaty eto amarina izy sady fa vety be no hita hoe behery no mamoly raha teo mirenina teo mirena hoa oka zoky zay anelahy de tsy mahatsiaro teny fa na tsy mahatsiaro tena aza tsy maintsy ho faranako amin'ity antso ty ka de veloma mandrak'izay efa sava oy tena saika ratsy ny nahazo an'lahy iny fa sofa mba tony aingana ty ampitsabo aiza hoe le tsindronanjy jereko zao tsy hitako tsara mianatra fa zingaina be ny akanjoko ka inona koa ary ty tena saika gravy raha teto eto fa saika matiny fitsaram-bahoaka tany koa ange izy raha nisy kely izy avy nanindrona antsy an'lahy iny nisy nahita dia ny antso fiarahamonina tsy maintsy gadra moa iny izany mazava ho azy fizy ny zoky iny e si lehilahy adala tsy mahalala tsy tiana nefa taratara amiko e ireo nefa rana rehefa tsy mahay mifetena amin'ny zava-mahadomelona ary tronga raha tsy te ho lasa ohatra azy dia aza tia manandra-kandrana manahoana ny tsy salamato efa io sava io izy roneny raha riva ihany hono izy dia mivoaka hoe ny dokotera teo tsara izany dia mitandrima ny manaraka fa nahareo koa anie olona mamoly ve ny edivana izy ange tsy ny ady taminy fa le lehilahy iny mihitsy no efa hoentin'ny lohan-drongoniny ie dia hitanao tsara izany tsy tsonga ka tandremo so manandrakandrana moly fa dia reny ny efa rana raha nizy kely aloha dia tsy ho tanteraka angamba ny rahanareo amin'ny herinandro ary avilo ndririna ansi resahako hoe tsy vetivety fa misy inona roneny fa vary firy kapoaka moa izany no nandrahondry io tany an-trano tsy haiko iny nafiry fa tsy nafatra tamin'ny kapoaka tamin'izinga fa tsy hitako ny kapoaka ary lanitro efa hita mihitsy tony hoe zatra tsy manao fa efa zatra amin'ny fiainana princesse dia firy zinga no nafatra tao izany efatra tsika anao an-trano dia hitako hoe mazotomana be dadazotrongo dia nataoko ray zingavy ny endry zareo dia ny antsika sineny tapatsingavy tena vereziny ny avendrana n'le zazy ty ary lanitro ny vary tao sady manta ny tsy atonina vilany izany ve ny olona ho atao raharaha amin'ny herinandro ny trondro moa izany maikila firehetra ohatry ny charbon aza inona ihany ho anteniko asaina manao zavatra nareo tsy manao fa milongolongo foana zao ny efa rana za tsy iraharaha fa dia izay hifanarahanareo any atokantranonareo any aza mianatra manao zavatra ihany ane ny fianarana ny elana ny mivarotra tsy hay ny tady asa tsy atao nefa mbola ohatra koa amin'ny fikarakarana tokantrano marina izany neny fa mba moramorana izany aza fa mahamenatra olona aleo afa baraka mihitsy fa mafoloka atao amin'ny hopitaly angentsika roneny na atao amin'ny hopitaly na eny an-tsena za tsy maintsy miteny rehefa misy ny tsy fahaizanareo any amin'izay tany anambadianareo any dia iza ny voatonona fa tsy izay ihany ny atsejona ny entony ray lavaka fa ny fahaiza manao zero si aleoko izany miala miverena ry miverena hoa
eto aty ty angady ty ranga ty anaovako azy rehefa tsy anao angady lavakavy dia tsy hay ary ndehana mandeha ihany fa tsy manan-karama olona mitavozavoza mba lehilahy ihany nefa malemilemy ohatry ny kakana mandeha ihany hoa mandeha ihany hoatray fa misy ina ry neny angady lavaka nanganana n'le goelakavy dia tsy vitany inona ny anara-makolona ohatr'izany aleo koa ataontsika ihany fa rainareo no adala mitady izay anaramana olona foana fandaniam-bola fotsiny ka tsy arakitsika nge dia izay mahatonga azy mitady olona nampy atsika izy izao any sahirana irery amin'ny varotra fa neny lozany neny aty indray tokony manampy any izao neny aleo sahirana rery ihany koa fa efa zatra metehitra amiko loatra za koa tsy maintsy eto manara-maso ny asa aty fa asa zara fa vita no ataon'ny olona eto nenareo ary moa mahandro hanina avy tsy hay ary mandeha any riba tao aky retsy boiron retsy anamboarantsika ny goelaka tokony mitady espasy anao atsika ary neny anaovana andraranay zao kosa veranga fa misy vola hoentina miaingitraingitra amin'izay espasy indriva eo misy vola eo mba vavy tokanareo nge ary neny sady mba zava-dehibe izany fanambadiana izany nareo sy dada ve dia tsy mba mahafoy kely mihitsy amin'ny ofana espasy tronga efa mba miantoka ny sakafo ihany tsinona ndeha ihany ny zavatra saiko atao fa tsy te hifamaly amindry eto kina nefa ny famaliany neny amiko amin'izany neny namako izao nampidirina espasy daholo nefa miady goelaka amin'ny velariny eto tokotany ka tsy ny namanao ny faninananao amin'io tsy mba goelaka vaovao nampiasaina fa goelaka efa godrako ny orana sy ny andro jereo angefa sady vasoka no efa misy tritra nareo amin'ny haingitraingitrareo io mba mitady zavatra tsara kosa ary neny fa tsy hoe mihaingitraingitra jereo ange ny latabatra isakafoanany vahiny rafetinareo sisy kazo faran'izay mora tany angamba mividinareo amin'io la sady mitsingilaila mizara raha atonina vilia iray ka zao no asan'ny olona karamaindrainareo ny sisy kazo mividinareo mihitsy ny ratsy so ihany afa tsy nandefa taratasy fanasana tany amin'ny namako fa dia ho afa-baraka angamba raha te hanana zavatra tsara ho ady misafa azavariana amin'ny ajejony averiko foana izay nareo tsy miezaka amin'ny fiainana dia izay ray aman-dreny foana no omena tsiny variana amin'ny tiktok sy ny telefona fa tsy mba mieritreritra izay ampidiram-bola mba iary anaovako zavatra rehefa tsy anao fa tsy andany andro ananatra nareo eto foana nareo efa tsy olaitra mibala amin'ny fananarana tsony raha azo atao madama dia mba hoety miala kely aloha ilay zanakao fa tena tsy misy ainana zaza mitomany efa tsy ety petra akio dia terena angina eo ihany ndehana ny ivelany ihany mampanginana io fa tsy misy hinana ny haninareo akory raha mandeha haninareo hinona indray zao ny tenenineny amin'ny oramatomotaiza kely io asa fa dia hita mihitsy hoe vinitra izy miteny fa ineny aloha dia tsy ahatombona amin'izay toerana ipetrahana eo fa dia hiasa hivezivezy hiteny olona eo io jereo fa lasa nivoaka ilay ramatoa sady tezitra be azo teny maharary tao angamba dia hitsangana hiteny aneny mihitsy zany mipetraha ianao tsara sao afa-baraka eo neny no teneninao io tsy vao maika hanondrana eo io aloha mipetraka fa izay ataony eo fa izy ihany no azo tondromolotra sy fahafahambaraka eo jereo angity izy jereo tena mandinika ny olona tsirairay mihitsy mbola mieritreritra izay ho tenenina indray zao izy io tena hoe misy mikorotana mihitsy ve sa hoe ahoana ny andohany ihany mahatonga azy ohatran'izany eo ary le nahiko loza fa handray micro mihitsy ty izy orianina alefaso ty micro ty alefaso loa ty fa zany anie no anaramananareo eo manandrama miteny fizy ve zany tsy efa vita réglage ko hoe manandrama miteny amin'ny ahoana iny dia amboary ihany fa za tsy miteny amin'iny raha tsy mandeha tsara iny ary aza mivandravandra fa ny asa tao rehefa tsy anao mahazo miala fa ny sono ampiasainareo ary tsy mamely tsy mahatsindry ny sono ambadiko akory reto poziny ny zanako no adalana ka nareo tany
raha za mihitsy aloha tsy andanindany vola mitony fatina sonao tony fa le zanakay moa no nakanareo atsokosoko tany. Ny sonao ka dradraka, ny olona mikarakara azy koa midorororo ohatry ny ampondra. Mandeha amin'izay ve ty? Ory le mody mareniny ty a? Mandeha amin'izay ve ho aty? Ka fa zany mandeha zany zany iny a? Sa tieninao tsara amin'ny feonao dia ampiakadina amin'ny volima? Azaza toy mianina raneny izany fa tsy raneny avy any an-davatrano mianina akory a. Piseho milay. Sonao ratsy kely ireo ny entony. Vitanay ny lanonanay na tsy eo ary nareo fa so mihevitra. Vetivety ny anaovam-badiko ny sonao anio. Ary aza miseho be famalina mihitsy koa fa volanay ny lany anaramana anareo a. Fa ny taniana tsotra no apetraka amin'ny tony ka hoe ampiakarina ny volume. Ary akary misimisy izany volume izany fa tsy eny tsara e. Enjana le vavanyenika. Tsy fantany mihitsy koa angamba hoe reniny olona rehetra nge zany teniny zany. Tena torao. Efa tsy mahagaga tsony le sio a. Dia ny tena menatra ho ny fitenenana. Raha mbola mamaly azy io mpikarakara sonao io vao maiko isafoka eo. So fanangina le bandy. Azafady e. Azafady fa tsy maintsy hiteny. Mangataka fahanginana avy aminareo noho izany azafady indrindra amin'ny fihavanana. Anondrana indray le raha matotiandro any. Anio marina mafy. Mangina daholo a. Sa tsy hainareo menakavy ny teniko hoe mangataka fahanginana kely azafady. Raha tsy hainy tsara masy dia afaka karina ny volume. Tsy tsy fahaizanareo tsy mihaino any an-davatranonareo tsiraray avy any nentina aty amin'ny lanonanay aty. Mangina daholo ny henona vaovao mahafaly olona izay ndrafozako somary kizitiny e. Songa. Ary efa manomboka sa manadroadro any le kely ty. Sa ve ho vitandroany ny raharaha dia malivaly an'izay. Aza za mihitsy ny anarana vazivaziana fa dia ataoko mahita. Mbola itoy ny resakiny fa hifakahitsy sika rehefa avy eo. Zay ny ianao zay. Tsisy raharaha ho vaniny eto androany. Efa fantatrao ihany ny toetraneny efa dia manany ihany eo ihany ianao. Azafady efa impiry azay nanao azafady teo mbola manohy miresaka ihany nareo. Ny madinika ratsy taiza tsy mahay miaino lehibe mafy sofina efa zatra tsy mahay mifampiaino. Mijery aty amiko daholo dia enoy a. Ory le mena volo atsireny ihany nangaza amin'ny teny teo hoe enoy aloha. Rehefa tsy haino dia lasa mandeha a. So dia lazay ny anina fa tambatambaza ny anina hijanona eto amin'ny lanonana eto. Tony le karazan'olona tsara fitafy ivelany fotsiny fa ny any an-trano ny voroko-tsay. Jereo. Tsy izay resaka tiano resahana no ambara fa dia hitarina foana le izy. Ka zao ary. Ho an'izay tsy mahafantatra dia izany Madame Virginie, reniny Nancy. Izany hoe tompona lanonana ka mananjoy teny. Ary izay lazay koa tsy maintsy tanterahana na iza faly na iza tsy faly. Ny antony hijoroako eto dia ny ampitandrina anareo manatrika ny raharaha. Voalohany, aoka ireo izay tsy voasa mba hivoaka avy hatrany dia mbola tsy misava. So dia eo ampinanakanina eo vao ho afa baraka fa ho avoakako imaso mba oaka eo mantsy. Anala baraka amin'ny havako eto ty reninao ty ry Nancy a. Io nefa zao raha tenenina eo vao maika io manondrana. Mazava ve zay sa ohatry ny tao ilozanareo midiridiry ohatry ny voamaso nangatra eo fotsiny. Reo izay tsy nahazo taratasy fanasana ao amin'ny voa. Be dia be nareo ny tsy voahazo sao fa fantatro tsara ny olona firy fotsiny ny tokony nasaina nefa firy be zao nareo indray tonga eto. Aizaka ny havako voasa indray tsy mahazo toerana fa mijoro ery. Rariny ve zany aminareo menakavy? Ramatoa, andao no mipetraka fiana ary teataonao ty e. Tsika nambarana toerana vetivety ry zareo. Ao an-trano sady tsara ny malalaka azo ampandrosoanao izay tsy atonina. Mba ianao ry Done a. Zay fa ny anjera mihitsy. Ataovy ihany fa ho velesiko amin'ity micro ty eo amin'ny farany. Nareo mantsy mihevitra ho zazakely ka mamepetra amin'ny zavatra ataoko.
nefa dia fandaminana no antony ijoroako eto. Tena mialatsiny zareo aleoko mialetsy fa tsy hanala barabatana amin'ny olona mafilo eto eny e, mafilo aho tsy maninona. Ary dia anakoa fa izay mifahendrena toizako le resaka teo fa nisemban'ny lerangahy iny. Manarak'izay reo ankizy kely be dia be reo azoko antoka fa tsy voasa ny akamarony. Isika malagasy moa dia mbola tsy misaina mihitsy rehefa anaty lanonana. Olona iray no asaina dia hoentina ny anaty lanonan'olona daholo ny zaza fodiny. Tsy fahalalam-pomby izany ka oka isaina izay voakasika e. Noho izany rehefa tsy anisan'ny voasa ny zanakao dia tonga dia ndehana hoeto miala avy hatrany mba tsy isian'ny olana. Dia ho aiza kosa ary ny havako sy ireo ankizy kely ireo e. Maninona tsara? Avereny ny teninao fa tsy reko. Petrahinao Tsonga, s'il te plaît. Inona tsara ny lazainao teo ry Tsongy? Manatony ianao ety miresaka amiko. Tsy tonga eny e. Raha misy havako fotsiny na dia iray aza roahanao eo dia izay rehetra no miara-mivoaka ato Tsonga! Fa tsy azo anarina izany ny avanao. Tsy fotoana izany zao raha matoty avy aloha ny olona hinan-kanina fa ny any an-tanàna aza fiarahamonina mihitsy ny ray asaina. Ny anay tsy ny hanina mihitsy ny zava-dehibe fa ny fanotronana ny raharaha. Raha ny vidina sakafo hohanina eo anga betsaka noho ny firemialana tanàna makaty. Ary ny fotoana laniny aty efa avy tany zavatra saingy hoe nafo ny fotoana izy tonga eto noho ny fitiavana sy ny fihavanana ka horoahana tsy hinan-kanina indray zany. Ary aza adinoina fa mbola omboko matavy be no vonoana atao sakafo eto ka aza ilikilika kely ny havako Fa nanilikilika ny hava ny anina ngaza teo e. Ary tsy hitako inona koa ny te hahafahan'ny reto tendan-kanina menakavy reto amin'izany teniny izany. Zay ny famaritanao ny havako. Tendan-kanina menakavy. Ny havanao tsy voasa ary avoaka fa ny avy alao eo ihany. Ny havanao tsy voasa raingeny betsaka amin'ireo e. Tena saty koa ianao ry Tsongy mamaly ahy aty mason'olona maro be eto Sa ianao mbola tsy dila akory ny andro anaovana ny raharaha dia efa sasa ianao. Ka rehefa tsy mety ny ataonao tsy maintsy valiana ianao e. Rafozanao angiahy. Ary lazao hoe inona tamin'ilay nolazaiko teo ny diso. Lazao aingany ianao. Ty micro dia sahiny joro izay mihevitra an'izany teniko izany ho diso. Hitanareo? Tsy misy samy joro nareo satria marina ny teniko. Alahelo kanina nenyo e. Izany ny fandraisan'ny olona tsy nandia fianarana ny teniko. Ndray izany fanambanianao ny havako. Ka olona nandia fianarana ary ve isaina toy izany e? Mba mangina morina eny mba handrotokana ho anay verangazo zao dia zao ny ataonareo. Tsembatsembaninareo ny lanonanay. Raha sanatria misy korotana eto dia izay ve mahafaly ianao? Mba manginana dia androany fotsiny aza moa e. Farany ny fianakaviana roa tonta no hiady noho ny zavatra ataonareo. Eny ary. Angina ka tsy lobava. Andefitra amin'ity indray mitoraka ity ho fanajako anjanako. Ndeha andro avako reo ampidiro any amin'ny salon rangaty dia any izy mihinana. Zay mihitsy ny tokony ataonao fa tsy manala barabatana eto. Meny teknisien ty micro ty dia andaotsika isakafo amin'izay. Sady ianao vitsinoana e. Nareo tsy nahazo toeran'ireo taoko manarary tovovavy ry azafady misy toerana tsara omenanareo any. Ampandrosoeny amin'ny salon kiry zareo avy ary ambadika lalana dia tsy sahirana nareo. Na izany aza vetivety aloha. Fa na izany aza misy foana ny zavatra tsy maintsy hitenenana na hifananarana e. Jereo kely raha matory misolitika menaka hatramin'ny vavorona mihinana ny lena matavy amin'io le hena bedaina be amin'ny tanana avy niasa tany sy ny sasafiry andro sa firy herinandro. Miaraka amin'ilay olona hafa tsy voakarakara fa mainty ny loto ny vola amin'io tsy hogona nefa dia lanonan'olona no vonjena. Ny fitafy izany moa amin'io dia efa tsy mba natao mihaja fa dia zao ve S'il te plaît neny mipetraha amin'izay ho ampy izay fa andao amin'izay tsika monjy toerany. Mba aloha rangaty fa tsy misy iresahana. Mba tokony asiana asiny sy aja ny akindra rahanareo marina e. Rehefa mba tsy manaraka taima ihany farafaratsy mba ny fitafy no atao tsara ary ny vatana atao madio. Dia mba ampiasaina koa ilay fourchette fa tsy natao haingona latabatra fotsiny akory reny. Ny an'lehilahy antitra ry moa izany tsy misy rarahiny an'izay resaka ataoko fa ny anampy lokisako izay mihetsika ihany ny fatany.
arahako maso tsara mihitsy izy za nanomboka nyresaka teto fa de miletra tsy mijanona. Raha tsy nandrahoana malemy tsara ny hena mety efa kenda ny famonjena teto satria na ny fitsako aza tsy misy tsony. Raha tsy hivalana tapoka angamba tsy hijanona. Jereo angafatany akory izy ny teneniko fa ny sesika ny hena ny mbava ihany no ataony. Tena hoe aty mihitsy ve nareo rehetra ireo no manapatra ny atendany. Betra ho ahy ianao raha matoty tsy mba mahazo miteny mihitsy aho. Inona mampiakatra afo e? Da andremy kely de efa miteny azy zay zaza mba hitezerany aty amasom-bahoaka aty mihitsy. Tena menatra miavaka ao amin'ity toetra ny reninao ry Nansia. Marina moa. Zao ry zareo raha tsy mangina izy de ndoantsika no andeha. Sady nareo koa ve tsy mba malahelo teneniny e. Aleo ajanona ny raha fa tohanahira ny ty orafo zanona. Aza manao an'izany moa trango fa nitoetra ny ena nge raha malala ihany e. Atao ahoana fefa io moa izy ko tsy azo atao ninnininy io mihitsy. Akefa tafa ohatra kosa ranga fa atao ihany ny tsy hiteny andao ry zareo fa zaho zany tadiavinao ry neny. Efa angina fa mipetrary ihany fa zao mifanasana iny andeferako ihany. Fa ataoko ahoana moa ny amelanareo rerako fatomosary eo. Fa atandremy kosa ny amin'le mitondra sachet de efa miteny azay. Anara-maso tsara rehefa aveo fa ze mampizitra hena anaty sachet aprima anaty sakosy eo tonga de roahako avy hatrany. Na amboako na amboan'olona. Na avako ianao na tsy avako tsy andeferako. So isindray mantsy ny resaka rehefa aveo hoe rehefa avako de andeferako fa ny an'ny akilany ihany ny teneniko. Kay tena maharary hatramin'ny lohako. Toy izao nanonanareo fa maharary ny lohako e. Oay, tolefika tamiko neny ry Tranga. Io jerena aingana aloha izy. Eo apio aloha ikosika ny tanany aika nareo e. Neny dada mivilana ange mivavan'izany. Tena tsy maintsy tena dokotera malaky ty. Tsonga ndany se manakana taksi zao de zao. De ndany ianao ry Nansi manomana ny entana zao de zao angeo sao ampidirina hopitaly avy hatrany izy Manahoana ianao ato raha matoty Ohatry matory ve sa Virginia Oay fa atao tsy mahatsiaro tena. Tsonga Nansi Efa nanahoana ianao ry neny? Verako tsy misy miantsy na zanako navatra na voninahitry voatonga omboalo rehefa miseho isamamalovalo omboray le toa ohatr'ireny fasahiny mety efa vita zavatra be zao noho ny fasahiny mamaly aty lasa mitondra takatra mivava mbovirana nitongotra tsy hafa mamindry asa no andeha tsony na oatrosika fotay mandra-pahatsy. Mifona ariary ny endra zany no antony nakarary anao Ianao mihitsy na tonga mitopitazy raha ianao ngamba tsaratsara sy nanakareniny mihitsy na nitsaka trany tapon-doha sy fa sady tsy ambony tsy ambany ohatry ny lohalitsy alitra. Mba mananatra kely sa mampiaviny sany olona de efa kianina.
Satria tsy efa lasanao ny zanakay dia efa mampiseho ny tandroka maharatsy anao ianao mange fantatro fa mety tsara vela tsy amiko fotsiny. Haiko tsara fa aranao io maizina. Neny oka zahy. Tenina tsoa moa aho. Mivady izany moa mba natao ifanohana tamin'ireny fifamaliana ireny, nefa dia izy indray no nanampy ireo fahavalo tsy vanina. Fa iza kosa reny fahavalonao teo fa avantsonginge reny. Leobe aleoko vaky. Neny ianao ve adala e? Adala mihitsy fandraisanareo matoa tsy tohananareo e. Nefa lazao hoe inona ny diso tamin'ireny teniko ireny, inona amin'ireo no ny diso. Le izy ange marina fa tsy tokony teny kosa ianao ry neniny. Tapena mba fa manoloana ny marina tokony ambara zany. Ilana fahendrena sy fahaiza-miaina ilay izy ry Virginia. Fa tsy mahay miaina koa fandraisanareo maninona rangatora tsy nitsabona tsony fa navela ho faty efa tsy hoe noteny ihany. Virginia, misy fotoana anginana ary misy fotoana hitenenana. Raha tsy maintsy hiteny dia lanjalanjao izay aleoko ny vava. Ny ianao izay tonga ao an-tsaina dia lazaina daholo. Marina izany lazainy tady zandry neny manginana. Poliverina io moa mpitsabo neny fa nabarany dia mila mahay mifeny stress ny sisiny fa izay no anisany tsy mahasalamanao io. Misy fiovana takiana tokony ho hita amin'ny fomba firesaka ao aman'olona Chérie. Ary manomboko fira koa ty ianao miantso Chérie nefa hatramin'izay le raha matoty io ny etsona. Sa efa zatra miantso Chérie sy bakely any dia. Neny mba miova akory izy izany dia miantso anao Chérie. Ahitana olana foana neneny izao rehetra izao ka izany tsy arary. Kakako amin'ity Chérie anko. Sady jerege ty poziny miaingo be ery amin'zato fitafy tsara sy mihaja. Asana mbola mieritreritra nitady azaka mademoiselle sa inona amin'izao. Mitetika ny azaka n'ireo sipakely mpianatra ho mpitsabo ato ireo. Aokare ramatoa. Hitanareo izany tena fiantsony ho afa-tsy Chérie izany. Lasalasa fotsiny ho vavan'le rangamy eritreritra mbola jeune nefa efa alazo tsy ho ely io. Mba Chérie foana amin'izay kosa rery dada etsona azy fa tsy mety kosa angely mifampiantso hoe ramatoa sy rangahy nefa mpivady e. Eny aky Virginie Chérie fa Chérie foana amin'izay ny atsoko anao Fa zao neny raha tiany neny no salama foana sy tsara fifandraisana aman'olona dia mila hainy neny tsara mandanjalanja an'izay tenitenenina. Na hoala zao tontolo zao aza akitsy rarahako inona moa dia rarahiko na tsy hifandray amiko amin'ny daholo aza. Virginie efa ohatr'izay mihitsy, na iza valy na iza ivotorona molotra. Mararina lohako fanary zareo atso dokotera. Raha mbola ho velona ary zareo dia hiova tokoa. Ho faty ara izao no mitohy nefa za tsy nahita ny zafikelyko akory. Za nefa mbola te ho velona hatramin'ny zafi-paladia. Zahay koa nge mbola te hiara iaina amin'neny foana e. Fa hitany neny ny ankamaroan'ny zavatra tian'ny ho lazaina dia mitombina sy marina daholo. Fa raha tsy maintsy hiten'olona kosa nefa dia atao ampitiavana sy ampanajana.
dia mandinika tsara aloha neny hoe iza ilay hitenenana dia mety ho zakany ve ilay zavatra hitenenana azy. Rehefa tsy zakany mantsy dia tsy maintsy hamaly izy dia hitarika fifamalinana ady mihitsy aza, dia neny no hiakatra tension tsy fidiny avy eo. Marina mihitsy izany tenina sy zasy Ramatoa. Fa zao neny nisy lesona be azoko tamin'iny raharaha iny. Rehefa mba asain'ny olona izany dia izay mba voasoratra anaty taratasy fanasana ihany no tokony ho tonga. Raha tany amin'ny espasy mantsy izao iny raharaha iny natao dia simpa tanteraka amin'ny fandaminana satria zato ny nasaintsika nefa fa roanjato ny nanotrona. Na ny fianakaviana avy aty aminay na avy any aminareo tsy nisy nanaja an'izay. Ka tsy mahafantatra ry zareo dia tsy omentsika tsiny. Fa na zany aza hiezaka mpahafantatra an'ireo namako na ireo havako ny fahaiza-miaina amina fanatrehana raharahan'olona. Amin'ny fomba ahoana no havitanao an'izany hitetokantrano? Rehefa izay moa fomba hampianarana azy maninona e? Ela ty lesy. Fa tsy nisy tazana napiditra ena tao anaty sakosiny kosa mihitsy aloha tao fa raha tsy izany na zaza ny teny. Tafita ny afatry ny entsinona dia samy natahotra ny rehetra. Iova zareo tena iova ho Virginie vaovao. Virginie. Miezanareo amaso tsy mahay miteny amin'ity mivilam-bava. Le fomba filazany eny azy mihitsy ny mampime fa tsy le hoe ianao tsy mahay miteny roneny a. Izay mihitsy ange. Dada zao ny faly voalohany ahazo chéri vaovao. Ho tezitra indray io fa sy tony tsara eo ary. Izany koa ve chéri dia tezitra. Ianao koa izany. Izany hono ry chéri a. Na reto rakizy. Ianao koa mba mitandrema fa isika ange mitovy toetra ihany e. Samy mora tezitra kizitana. Sahirana eto ilay ankizy raha samy vilam-bava sy mandeha fauteuil eto sika mivady. Eny aky chéri mon amour. Ary mba omeo bisou aloha ilay chéri ry dada fa nga vita amin'ny mon amour izy ty a. Fa zany eo ihany fa zany tena faly ry zareo a. Fa ahoana? Eno ahy fa ahoana? Manaiky iovy le rafozako kizitombelona. Rafozana maninona? Za koa raha tsy nahino tsara ako. Kizitombelona ho ahy e. Kizitombelona hoy. Natolotry ny asemo radio anareo teo kizitombelona. Fizarana faharoa tamin'ilay tantara nosoratan'i Tojo Raymond na Rayane. Novelomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Nanja. Miaraka tamin'ny Zoma amin'ny Irina, Ralala ary Christophe Rabiarmanana. Nandray feo sy nandrindra teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafindrakoto.